Ankafalinna ny arabananao izay manaraka ny mety toetry ny andro ato amin'ny télévision malagasy amin'ity fa 17 ny volana may 17 sy 20 ity piasika ny mandrafitra ny mety toetry ny androntsika manokana dia ao anatin'ny alizay malefaka hatrany isika fa somary mangatsitsika araka na izany ara dia mbola mangatsitsika ny andro raha hoan'ny faritra ampovoan-tany manontolo indrindra moa fa ny voamaraina piasika ny toetry ny andro raha pitsy maraina dia somary ahitana orana malefaka amin'iny faritra Savasy ny faritra Analanjorofo iny ahitana andianjavotany na andianjavona kosa ny faritra ampovoan-tany manontolo mahazo ny ilany antsinanany nosy manontolo iny omaina kosa ny andro raha hoan'ny faritra Sisy. Ny tolakandro dia somary olalovana orana amin'iny tapany atsimo nosy zany hoe tapany atsimony faritra atsimo andrefana sy ny faritra Androy andrahona kosa ny andro raha hoan'ny faritra Analanjorofo sy faritra Sava maina ny andro raha hoan'ny faritra Sisa. Piasika ny maripana dia 10 degré Celsius ny ambany indrindra amin'ny vakina karatra manodidina ny 1.20 ka hatramin'ny 20 amin'ny faritra ampovoan-tany 20 ka hatramin'ny 4.20 kosa raha hoan'ny morontsiraka rehetrarehetra. Ny maripana ambony indrindra voavinavina dia 13 degré Celsius any Mahajanga manodidina ny 1.20 ka hatramin'ny 4.20 ny ambony indrindra raha hoan'ny faritra ampovoan-tany ary 7.20 ka hatramin'ny 30 kosa raha hoan'ny morontsiraka manodidina ny Madagasikara. Raha ny kiasa ho any amin'ireo nosy manodidina ny Madagasikara ianao dia somary ahitana orana tandrivindraona Seychelles omaina kosa ny andro ho an'ny Maurice, Comore ary La Réunion. Raha ny toetry ny andro ho an'ny tanan-dehibe manodidina ny any ivelan'i Madagasikara indray resahana dia somary ahitana orana tandrivindraona Nairobi rankotrika izany raha ho an'ny Bangkok maina ny andro raha ho an'ny Paris, Milan ary Johannesburg. Dia izay indray ary tompoko nazatolotranao tamin'ity anio ity dia mirary fety sambatra ho an'ireo renirehitra sahady ho an'ny rapitso veloma tompoko.